record on a beat. Asa inulata tenga di kan fitiavana. Kisama panza isamija isambe. Zamba manini kaulu chabe. Fiara mande mande waze. Sisti asama fiara de saba. Okoraka kuzatia la kuna. Sitini kumwata kale kumiyale. Sache kamuti pichava mazao. Nitale. Kamuti pichava mazao. Yave. Sifala nundu chava kwano. Chikumpumi chava kwano. Sifalara nundu chava kwano. Fukutu chiva bidimbola. Ile kuila sala bicha mesikarwe. Nifani no nizare Norway. Akiaga famanilu. Amwana nifu. Lelante nyacha mwifinate. Sipini kumwacha kale kumiyale. Sache kamuti pichava mazao. Nitale. Tungava seni ekiano. Oh, come tu izazia salomo. Fani ferana kaze misfarane. Hey, lono gumbaro titani vilanya reki. Hey, titani kumutaka lekumiale. Sache kamuti pichava mazao. Nitale. Kamuti pichava mazao. Sitini kumwataka lekumiale. Sache kamuti pichava mazao. The Vice Record. Xavia, adau di te calè. Andau la Raffaello. Bellugnati, e tu radio para ti chapesleu. Mi reina si genial, largam saya protection. Andau. Isa piso ya bellulo. Quando costo mi trululu. Cimina la madre sa panzara. Fanno manito che ranzanara. Vai belluto che sa pagliuma. E absali in piasciura. Si piazza un futuro che io sappisco come me cosciato. Mi sappisco che ha belluto. Avvocato giururu. Cimina la madre che sa panzara. Fanno manito che ranzanara. Vai belluto che sa pagliuma. E absali in piasciura. Benvenuto tua Pirena. C'ho visto blu e ti attendeva. A una che dai a sei di Giamena. Ti vuoi guardare di te dai un pena. Ti tu una sonda che è una chiesa. Non vieni una tinta che mi accesa. Benvenuto tua Pirena. C'ho visto blu
rossi, seca, puro miro, rossi, la mano si belli, la tua si rasa, mi le blende, se cau fu one, che sa la famiglia, ma il tu che fu musea. Ecco! Sai, ok, sai, ok, livello, ok, livello, sei, livello, ok, livello. Che venuto, che fa paga, a te la sa comando la paga, ma in cara, mi fede ti chiama, lei è il con la sa di pita, ti strette, stai tu magari, a no che ha, I see my brain, e va, e anche non mettete, ti danno pipi, negro se ne si, sei so, pisco.
Falimera. Falimeravantsika rehetra amin'izao harivariva izao andrasa hoe programme muzika anankiray fotsiny dia tonga dia miditra andrasa aloha za miaritsika rehetra za miala ao ve somary kely miantona ny inona izy teo ny connexion antsika satria amin'izao olo zao tena maro be ny connexion miconnecté ary tsy aferina fa lasa miramina le zavatra dia manjaritsika no mijaly. Miaraba hoy iaho araba no arosoko aloha ary falimeravantsika rehetra mipaotratroka indray tahaka ny isan'andro satria ny mipaotratroka amin'ny malagasy dia fanajana ary fanomezam-boninahitra ny olona ho resahana ary indrindra fanomezana ihany koa fametrahana ny olona jaina amin'ny toerany misy azy. Davary androantsika dia resaka ny andao hanao fait divers aloha zany raha ohatra hoe zavatra mitranga à gauche à droite tsy hoe fait divers arakaraky ny ilazana azy fa plutôt lazaintsika ny zavatra mitranga maromaro dia avetsika miditra amin'ny tena votoatim-barah satria ny FDB eto androany dia miresaka momba ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina hoe ahoana ny fandiniantsika n'ity fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina ity, aiza ho aiza ny tena fandehany ary ho aiza ny atongavany ny zavatra rehetra sy ny zavatra mitranga. Manomboka mafanafana ny atsimo, manomboka mafanafana ny avaratra amin'izay zavatra rehetra mitranga ao amin'ny firenena zany ny tiana ho lazaina. Nametraka maro ireo ordre des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des psychologues maromaro amin'ireo ordre momba ny fanjakana zany amin'ny fitsaboana no nametraka fitarainana momba ny fomba fitsaboana ataon'nga Jean-Mirina. Io moa no nihetsoany ngarosy azy ary ampahendrena no nihetsoany ngarosy azy hoe mitandrema ianao fa tsy mety ny fomba ataonao ohatran'izao momba ny andraikitra raisina zany eo amin'ny sehatry ny fitsaboana satria misy ordre effectivement nandraikitra anazy ireny ka mandary tafiditra amin'ny canal ianao ozy izy ngarosy ka tokony hieritreritra hiova fanindry ianao tsotra be ohatr'izany izy ary fantatritsika moa ny zavatra mitranga amin'izy ny lalahy amin'izao fotoana izao lasa ohatran'ny hoe tena guerre des nerfs anao tsy anao indray milaza hoe tsy mila olana, tsy mila mpitondry, tsy mila problema, ny iray milaza hoe akaiky ny filoha samby akaiky ny filoha ngamba ny aloha izy ny rahalahy reo ary matoa samy teniteny an'izany le ankiray ary nengaza Mirina dia tena mitsotra mihitsy izy hoe tsy natao an'ireo sirery ny faninonana ny anaran'ny filoha fa afaka manonona ny anaran'ny filoha daholo izy ety hanonona. Tsy izay loatra ny tian'ireo sy avoaka na avohitra ao anatin'le resaka fa le manonona ny anaran'ny filoha mba ho azahoana intérêt illicite ao anatin'izay zavatra izay
Ary malasa saina ihany satria raha ny fitaovana eo am-pelantanan'ga zany irina dia malasa saina ary tao anatin'ny fotoana vitsy fotsiny dia efa miazakazaka tahak'izany ny fiakarany. Tsy natao hoe andeha hielonana ilay izy na hoe andeha hiadiana fa tsotra be ny manova lalana amin'ny fomba fihetsika anankiray raha sanatria ary raha tahiny ity ka tsy manara-dalàna. Le conditionnel et de rigueur tsy fantatsika na manara-dalàna tokoa na tsy manara-dalàna ny zavatra ataon'ga Nirina Jean Nirina ka dia napita ny vaovao hoen'ny Besinimaro isika zany hoe misy bomba zany anankiray ary tena dossier explosif izy io satria raha sanatria fotsiny ny tsy tanany bitika afo dia mety hitondra zava-doza satria samy mafana raha ary tia totondry ny rotota indrindrindrindra moa ny aty amin'ny côté an'ny député Rosy izay tsy manaiky lembenana amin'izany atao hoe totondry zany ary tsy manaiky lembenana ihany koa amin'izany atao hoe fampitahorana zany fa dia mifandrefy amin'ny alalan'ny sandry raha sanatria misy tsy fitandremana kely ary tokony marina fa fierana lehilahy anankiroa samy olon-dehibe fa misarika olona maro ilay izy ao anatin'ilay izy ary tokony hieritreritra ny fitondram-panjakana hijery ny zavatra tokony atao amin'ny olana io satria mety ho zava-doza io ho an'ny fiarahamonina sy ny fandriam-pandemana ao Antananarivo. Ny izany ady an-trano entre ny fomba ny nga Andry Rajoelina zany dia tsy vitan'ny ady an-trano fotsiny fa misy resaka ndao tenenina hoe fieritreretana hoe afaka mampiasa an'le andao tsorina mihitsy hoe trafic d'influence ary tsy afenina fa ry Jean Nirina raha ohatra hiteny fotsiny izy amin'ny anarany, hiteny fotsiny izy amin'ny fomba zay eo an-tanany eo dia tsy ambabo olona izy ary tsy asarika olona mihitsy na dia hoe enjanary izy amin'ny balarora mazava be le boy ary za aloha efa niara-niaraka kely taminazy iny fa saika voany satria dia manipulé ny le mpivarotra teny amin'ny 67 hectara tsy hiala teo amin'le toerana fa hitakiana vola be amin'ny Jovena ary tena saika sahirana mihitsy raha tsy nahay nitandrina tao anatin'izay raha zay. Iny zavatra iny moa dia niafaran'ny fizarana vola tao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo ho an'ny mpivarotra tsirairay indemnisation no niantsoana azy izay ny Jovena ary solon-tena ny Jovena no nizara tao izahay moa nanara-maso fotsiny fa an'izay manitatra ihany koa ka tsy malala dia tsy nandalo taty amin'ny filoriana tsy malala akory ny vola na ariary azy. Ny andraisantsika an'ilay izy zany ny atao amin'le implosion interne pléonasme moa zany atao hoe implosion interne zany parce que qui dit implosion dia fipoaka ao anatiny zany. Malaza hoe miady Rajoelina sy Zatsy, malaza hoe miady Rajoelina sy Zarot. Iny nizarantsika ny voalohany hoe ny tena marina anie dia efa tena raha ohatra hoe mangamasaka tsofin'ny rivotra fotsiny sisa dia latsaka taka ny imaziny raisin'ga Fidèle Razarapiera ny imaziny ity fanjakana ity. Zany hoe raha misy zany ny fanjakana mora ahongana indrindra
dia ity fanjakana entiny Andriamatoa Andry Rajoelina ity. Ny antony dia zao, ary eo no tsy tokony hisalasalan'ny malagasy satria ambivotra dia tena ambivotra ary tena akaiky dia akaiky fa raha sanatria ny fidinan'ny vahoaka malagasy eny an-dalambe na misy autorisation na tsy misy autorisation ka mitarika fahafatesan'olona na roa na telo na efatra fotsiny, zany ve moa atao hoe fotsiny fa miohatra amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 7 février ny teneniko. Raha misy fatin'olona ao ary avy amin'ny fitifirana Amambasy, ny angian'izany dia mazava ho azy fa tsy sarotra ary tena tsy sarotra mihitsy ny mitondra ny dossier any Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny tariny, indrindra moa voasarika amin'izany général Bomba, ministry ny polisy ary éventuellement ministry ny défense koa. Ka raha ohatra misy mahafatin'olona ao, izy efa dara eo ny premier ministre izay lehibe amin'ny Amonaty, Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tafika, ary ireto telo lahy bras armé an'Andriamatoa Andry Rajoelina, raha sanatria misy faty mipiriritra ao dia mazava ho azy fa miditra ohatran'ny autoroute any amin'ny cour pénale na tribunal pénal international ny momba ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Fantatry Andriamatoa Andry Rajoelina tsara zany, ary zay no mahatonga azy hoe rehefa misy hetsika dia tonga dia ataony be dia be mihitsy ny tafika mivoaka eny ananiny eny, atao fampitahorana. En fait ny tena marina dia na ireto tafika koa raha dia matahotra satria sura mihitsy fa tsy sa manome baiko hoe mitifira ireto généraly, ministre na secrétaire d'État. Io zany mahatonga anahy miteny hoe mora ongana satria raha maka risika amin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina dia sahirana izy amin'ny zavatra hitranga ary sahirana ihany izy ny amin'ny hoaviny. Maky le olona anankiray zay hoe aleon'ny Andry Rajoelina miala amin'le pouvoir, oui, essayer de rétablir, ohatrany tsy de mifanaraka le connexion zany a. Aleon'ny Andry Rajoelina ny tena marina dia aleon'ny Andry Rajoelina miala amin'ny fitondram-panjakana toy izay voatotoana ny volany na iza na iza misy an'ireo volan'ireo sy ny fananany. Satria rehefa mandeha zany procédure zany, raha sanatria manao foana eo ka mbola miampy ny 7 février, miampy ny 7 février dia mazava ho azy fa tsy anaiky intsony ny instance onusienne amin'ny fandehan'ny raharaha ary hoy aho hoe takon'ny autoroute ny fisokafan'ny dossier momba an'izany, ary indrindra ao efa tsy dia ankafizin'ny lobbying internationaux firy, ny tiako tenenina amin'io ny communauté internationale. Hatreto andraso aloha resiko kely rehefa hidirako manko izay rehefa avy eo. Manameloka ny kapa. Tsisy manameloka satria no miantiny maro samihafa. Dikan'izany tsy maintsy mahana Andriamatoa Andry Rajoelina ary tsy maintsy matahotra hoe misy zavatra piège alefan'ireto communauté internationale reto, ary raha vao mijabaka amin'izay iny any vita zay le karavelo, iny any vita ary vita hatramin'ny karerako iray manontolo ary mety any am-pigadrana ny farako. Tsy de sarotra loatra amin'ny communauté internationale ny mampiditra an'izany Andry Rajoelina zany any am-pigadrana satria ny antony dia zao, tsisy conséquence aloha
Ary tsisy hoe mety zavatra tahorana ka tsisy antony tsy tokony ampidirana azy. Raha sanatria hoy aho, manao adalàna eo izy fa tsy miala par la grande porte, même par la petite porte, fa andeha hamono olona sy hitifitra ny malagasy. Dikan'izany, raha miteny Ngara Valomanana hoe ianareo no matahotra satria tokony mifatahorana, izahay dia nisafidy ny stratégie hoe avy aty andafy no manohatra, ary efa nanomboka tamin'ny fijoroanareo tao amin'ny ACC izahay, talohan'izay tamin'ny élection mihitsy ara nefa niteny hoe tsy mety io élection io fa ho halatra be vavy io. Ka dikan'izany samy nanana ny stratégie napetrany, fa zahay aloha dia miteny hoe mpanao politika, leader politika nareo fa ny tena marina saritahotra ianao. Raha ohatra ianao tena leader politika tahaka an'ireny hoe Mandela, Che Guevara, Fidel Castro, dia ianao mihitsy no mitarika an'ilay vahoaka midina an-dalambe, satria efa tsy rariny intsony zao, efa ampy ary azo lazaina hoe feno ny fepetra ahafahana midina an-dalambe ary manala ilay mpitondra. Tsy miafina ary tsy matahotra miteny an'izany ny fandaharana eto amin'ny Fleury Rakotomalala satria ny antony dia zao: miteny aho fa tsy anjarako kosa no mitarika ny vahoaka midina an-dalambe. Eo nareo mpanao politika, mijanona amin'ny mampanao gazety aho fotsiny ny tenako, milaza ny zavatra tokony atao sy ny mety tokony atao ary tsy maintsy atao raha mieritreritra nareo hoe haka sy handrombaka izany fitondrana rapitso, raha ohatra ka hoe iny tokoa Andriamatoa Andry Rajoelina ka mametraka soa amatsara ny démissiony eo anatrehan'ny Sénat, satria ny constitution dia ny filohan'ny Sénat no mitondra ny zay mety ho tetezamita amin'izay fotoan'izay. Kanefa ny vahoaka koa dia manana ny safidiny ary tsy maintsy hiantso ny vahoaka, hangataka ny vahoaka, hiantso olona ny vahoaka hoe avoto Madagasikara amin'izay fotoan'izay. Misy manko zany ary miseho zany isaky ny tolona anankiray goavana ohatran'ireny miainan'ny malagasy zany, fantatry ny malagasy ny olona tedaviny, tsy fantatra mety Ravalomanana, tsy fantatra mety, tsy fantatra zay mety ho atsoina eo fa ny vahoaka ny tokony andraikitra amin'izany. Ka dia raha resaka tahotra ho an'ny mpanao politika ny fidinana an-dalambe fa tsy ho an'ny mpanao gazety, ny dikany hoe mpanao gazety dia tsy mieritreritra ny haka na handrombaka fitondrana izany na haka toerana ao anatin'izany fitondrana izany. Hatreto aloha zay. Ny ireto ady an-trano misy amin'ny ahafahantsika miditra amin'ny thème amin'izay zany tsika hoe zay le vodikevitra lehibe hoe tony manga masaka, tapaboly sisa mitazona ny fitondrana Andry Rajoelina, fa raha ny fandinihana ny zavatra miseho etsy sy aroa dia efa tapitra ny atao hoe ny bénéfice de doute ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, efa tapitra ny atao hoe circonstance atténuante ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, ary dia miroso, tsy hoe miadana fa mihazakazaka mankany amin'ny pression rehetra ny andaniny sy ankilany mba hialana Andriamatoa Andry Rajoelina ampahendreny. Kanefa na izany tsy izany, na eo fahendrena na eo fahadalàna Andriamatoa Andry Rajoelina dia zao manana andraikitra lehibe ao anatin'izany zavatra zany ny vahoaka, ny tompony andraikitra politika, satria raha tsisy lohany dia tahaka ny biby tsisy lohany tsy mandeha. Manana andraikitra be dia be hoe ny mpanao, ny mpitarika politika amin'ny zavatra zany, ka eo no ilazana ny
ahafahany no hanaovana itony constat tony na hanaovana itony famelabelarana momba ny hoe aminahy manokana fleurirako eto Malala ary tsy irery aho am'izany mahita sy mandinika à l'issue ana analyse approfondie des faits socio-économiques et socio-politiques dia manome par une simple conclusion hoe efa vita ny momba ny Andry Rajoelina. Ny implosion hoy aho tery aloha no alefantsika voalohany dia avy eo miresaka momba ny fiangonana tsika ao anatin'izay effet de domino ahatonga nyity fitondrany ity hiongan'izay sy ny relation diplomatique etsy andaniny. Implosion fiangonana ary ny église ny tiako tenenina eo dia ny diplomatie. Ao raha ohatra miady Rosy sy Jean Mirina dia samy mpanohana ny Andry Rajoelina. Raha miady sy manao menace Andriamatoa Raholdina, raha manao conclusion négative Andriamatoa izy ty le avy any Tsimotsinana ity averiko Abraham foana ny anaran'izy iny fa mero tompoko le ozy aho mandragnareo le mpanao politika mahafinaritra iny mapara izy député mapara fa tiako be le droiturany Brunel nga Brunel manao conclusion négative et posé en même temps izy milaza ny zavatra tsy mety matoa mivoaka ny hoe ady mangatsiaka entre ny Andry Rajoelina sy ny Ajo Andry Anjanarivelo malaza ary amplifiena mihitsy ny tsy fifankazahoana entre ny Andry Rajoelina sy Andriamatoa Mamy Ravatomanga satria mampagaga ihany rehefa mieritreritra ianao hoe any Mahajanga tamin'ity weekend ity dia mamory olona any amin'ny salle de conférence na hôtel Andriamatoa Mamy Ravatomanga ary resaka tsy de mazavazava no resaka ao. Ny tsy afenina fa voara-maso ity tovolahy ity ary arahan'ny fanjakana maso akaiky. Mba nisan'ny azontsika ihany koa ny vidéo momba an'izany ary rehefa mihaino le resaka ao anaty fivoriana dia malasa saina ihany ny zavatra mitranga ao anatin'ny sainy ity tovolahy ity. Tsy vitan'izay fa aleo hojanona secret atsika satria mety amintsika tsara mihitsy ny adin'izy ny rahalahy dia aleo hipoaka eo zay hipoaka fa ny mahalasa saina dia raha tompona orinasa maromaro zany tovolahy zany Pierre Bleu zany dia tsy andeha andany fotoana mandritry ny ora maromaro indrindra fa ny rahapirenena raha hoe mpanolotsaina filoha tokoa izy mpanolotsaina spécial akaiky indrindra ny Andriamatoa Andry Rajoelina voara-maso ary araha-maso ity tovolahy ity. Zany hoe raha ny tena marina tokony navoaka teto fa tsy anjarako ny mamoaka an'izany fa mety isy hamoaka aleo zareo any amin'ny fitondrana any ihany amin'izay fantany tsara hoe tena narahan-dralahy maso tokoa ka izaho fa ahoana itony vidéo itony no mivoaka. Ao anatin'izany vidéo zany Andriamatoa Vato Bleu dia miditra amina casino
andeha hiloka pokera. Tsy le hoe miloka pokera ny olana eto satria fiainana zany na za zao ara manao pokera fa tsy mitovy. Izany hoe ile ray manana didy ary miandry azy ny vahoaka, miandry solution miracle avy amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy avy amin'ny Andriamatoa Pierre Bleu ny vahoaka amin'ny alalan'ny fahitana fanalahidin'ny olana amin'ny fiainana miakatra. Ny hatongavan'ny sakafo ao anatin'ny vilanin'ny vahoaka, ny hatongavan'ny fampianarana misy tafo sy ipetrahan'ny mpianatra eny ambonin'ny W ary tableau vaovao. Fa tsy voa milatsaka ny orana dia voatery tsy maintsy afody ny kahiera misy. Izany hoe ny mahapagaga zany ahafahana manapirofo eto hoe marina tokoa ao le réunion any anaty salle de conférence na hôtel ho aho. Baobab Trees, Andriamatoa Rasoarahana Kristiano manao karazana rôle na rôle na protocole na satria rehefa tonga Pierre Bleu dia tsy mandalo amin'ny réception, tsisy contrôle la Covid na hoe inona fa tonga dia miditra dia any ambonin'ny latabatra ana-pokera amin'ity pataloha jean tsy fantatra hoe ahoana, aty aoriana amin'ny ranjo indray ny paosy, asa lamaody avay zany, polo manga tanora, bleu ciel, saky mitovitovy neniny akama, fa heureusement tsy soratra akama, dia manakona maso, manasona tarehy amin'ny kaskety sy ny solomaso, voatifitra tsara ny caméra. Asakasaky ny présidence na ny mpanara-maso satria raha ohatra olona ohatran'ireny, olangeda be ohatran'ireny, vaventy ohatran'ireny, olobe, olona ambony amin'ny fanjakana no voara-maso tahaka an'izany dia tsy misy afa-tsy ny présidence irery ihany no afaka manome ny instruction amin'izany. Eo nahafahantsika amin'ny teny hoe misy tsy milamina tokoa izy mitsamy reto. Ny teny manko Andriamatoa Andry Rajoelina hoe misy mpanao politika ambony ao anatin'ity affaire ity. Miandry ny vahoaka, ny tenany Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izany. Fony ny zavatra hita dia mety hitonantonana sy handeha arakaraky ny négociation ho ana olona voalefina, voatsindry azo lena any anaty figadrana any, hivily any amin'ny Ravalo manana. Fa za aloha dia miteny dia efa nendrikendrehana fotsiny zany satria ity coup d'état ity dia préparé en interne. Suite-na implosion tsy fifankazahoana entre na hita izy teo sensibilité samihafa. Izany hoe teo akaikin'le filoha daholo, teo akaikin'le Andry Rajoelina daholo, dia rehefa tsy mahazo ny sasany dia miaka an'le fitondrana mihitsy no ataony ary mandainga ihany koa i Andry Rajoelina raha milaza fa hoe tsy fantany akory io olona io fa voa intelo izy mifankahita. Raha tadidintsika ny famakiana batsilana nataony Andriamatoa Ratsirahonana tao anatin'ny élection présidentielle dia niteny mihitsy izy hoe tsy marina izany fa niona matetitetika izy mirahalahy. Ary rehefa mivoaka ny sary sy ny mémoire tamin'izany dia io tokoa ny fanomezana vola hanampiana amin'ny fanamboarana
ny commune urbaine Antananarivo na ny hôtel de ville tratra sy vaky barara teo ny laingan'Andriamatoa Andry Rajoelina ka raha ny resaka raha fanoharana Paul dia sahako ny milaza aminareo fa efa tamin'ny 2009 dia efa tao anatin'ny dispositif ny coup d'état nataony Andry Rajoelina io rangahy io. Zany hoe ny implosion tsy ampy farany angambany dia hoe ny fahatanterahany tena ady an-trano sy ny eny amin'ny ady eny an-dalambe entre samy mpanao sy mpanohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ao ny adiny samy vehivavy, ao ny adiny vavilahy sy ny vehivavy sy ny lehilahy, ao ny adiny fikotikotiana ny collaboratrice ny sasany amin'ny alalan'ny fijangajangana trotro zao, ao ny adina sekretera jeneraly sy ministra raha tsy tamin'ny andron'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny 20 taona nananantsika gouvernement, zany hoe ny sekretera jeneraly no ministra fa ny ministra tsy makany amin'ny ministera no miady mangatsika sy miady totohondry entre an'ilay ministra sy ilay sekretera jeneraly. Hafakely ity fitondrany ity satria hatrany ambany indrindra zany, ambany manko zany rehefa sehatra zany atao hoe mpanolotsaina tsotra, ambany rehefa tonga amin'izany sehatra zany hoe any amin'ny gouvernement hatrany amin'ny tampony ny hoe mpanolotsaina spécial an'Andriamatoa Andry Rajoelina no voara-maso et tout ce qu'il fait est scruté. Tratratsika hoa io film io ary chance mihitsy tao anatin'ny fanadihadiana no azahoantsika io video io. Mieritseritsika zany fa ho avoakan'ny fanjakana izy io mba hidenigrena nyity tovolahy ity satria mazava be fa raha tena akaiky sy tena mbola misy ny fiaraha-miasa dia tsy possible mihitsy no andeha andany andro any amin'ny casino anao pokera zany mamra vaty bleu zany tsy possible zany. D'autant plus fantatro loatra le tovolahy raha ny fotoana sy ny fahatanorana sy ny fahalalako azy dia sady tsy mifoky izy no tsy miloka ary tsy migoka ihany koa. Eny e, misotro romambily be izy taloha na negrita miaraka amin'ny limonady, zany izy mbola tanora vao eritseriny nandombaravarana tao amin'ny fianakaviana mba hitady vady, mbola nianatra tao amin'ny Rasalama izy tamin'izany, mbola azo lazaina hoe tsotra fa dia niova tokoa izy zany satria misany hoe tsisy ninona tao no miantony maro samihafa satria le filoha ngambany efa tsy te handray azy tsony takan'izany fotoana tamin'ny andron'Andriamatoa Ravalomanana hoe Ravalomanana fatona alika iny, fatandremo. Mbola velo Ravalomanana iny ny teny an'izany momba n'iny vaty bleu iny. Eo anatrehan'izany misy ihany koa nefa ny fijoroan'ny fiangonana na ny eglizy. Tena atahorany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany, indrindrandrindra moa Andriamatoa Andry Rajoelina atahorany taky ny vadiny ary gravy no vadiny ary ny eglizy satria fatany loatra fa rehefa ny eglizy manapa-kevitra hoe vita ianao dia vita. Fantatry Andry Rajoelina tsara
ny fahaizan'ny Vatican diplomatie. Fantatry Andry Rajoelina tsara ny fahaizan'ny nonce sy ny cardinal diplomatie. Hoy ny lasa fiteny diplomatika izy ity, ary zaraiko aminareo, vorona hojikoana ve hokorontanina. Zany hoe raha alaitsika sara zany dia misy fody eo. I Andry Rajoelina le fody. Hojikoana izy io samborina amin'ny tanana, na ho samborina amin'le, hitanareo le ohatran'ny kakazo lavabe iny dia misy filery amin'ny lohany ery, dia tonga dia saromana amin'iny. Na piégena amin'ny fomba fanaovana azy, izay misy mahay an'izany moa dia tonga dia midy ao anaty file ao. Takan'izay zany le imaziny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka raha ohatra ianao zany mahita an'le foza, lapsus révélateur, mahita an'le fody ianao, io zany le dala fa eo akaikin'le piège. Dia raha tianao azo iny fody iny, tafiditra ao anatin'ny piègenao, dia tsy mihetsika mihitsy ianao ary tsy korontaninao mihitsy ilay fody fa avelanao izy etsiketsika hiparady eo, dia miditra ho azy ao anatin'le piège. Dia rehefa mikatona le piège, zay vao raisinao ary hitany amin'izay ny tavanao amin'izay fotoan'izay hoe ity ny Vatican narary anay ny zavatra nataonao ny archevêque anay na ny cardinal anay amin'izay oro zay vao tonga saina Andriamatoa Andry Rajoelina fa nihidy ny vavady izay nieritreretiny nankalazainy hoe na ny Vatican raha nandefa taratasy fanameloana taty amiko. Tsy ataoko zavatra tenina. Raha ohatra marina izay tenin'ny Andry Rajoelina izay dia izao. Ny conséquence an'izay zany dia ahititsika hoe na invité à la retraite, d'ailleurs moa tsy lavitra an'izany monseigneur Audon, na voaisaka amin'ny toerana lavitra, mety hoe any Fianarantso na ohatran'izany, fa sorona eo am-pelantanany ny diocèse n'Antananarivo na ny archevêque an'Antananarivo azy, dia araka ny lazaiko hoe toerana tsiriritiny maro zay, fa raha izay ny marina, tsisy zavatra miseho d'ici quelques mois, dia diso tanteraka zany, satria tsy misy avatr' izay ny sazy azo atao amin'ny monseigneur Audon Razanak'olona raha toa ka ohatra tsy en ligne izy par rapport amin'ny zavatra tian'ny katolika na ny eglizy na ny Vatican apetraka ao Madagasikara. Tsy afaka monsieur désavoué mihitsy Andriamatoa ny Iray aman-dreny ny papa ao anatin'izany zavatra zany, ny papa amin'ny zavatra zany, satria izy tena niala teto Madagasikara mihitsy no miteny hoe ny jiro fanazava-ndray ve ozy izy no atao ao ambany fandriana. Zany hoe ianareo pretra indray ve zany no anakatom-bava eo anatrehan'ny zavatra tsy mety, atosika ary tsy maintsy mandray andraikitra nareo amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena fa tsy variana miafina fotsiny ao ambadiky ny fatahorana. Mitondra ary ametraka ny vaovao mahafaly ary ametraka sy hijery akaiky momba ny fandehanany raharaha sosialy, ekonomika, indrindrindrindra fa ny politika eto amin'ny firenena eto Madagasikara ianareo hoy ny papa tamin'izay andro zay. Samby nahenazako hoe tsy mino aho hoe l'église, le Vatican va, du moins désavouera, va désavouer son éminence l'archevêque Audon Razanak'olona. Tsy mino an'izany, tsy mino. Satria ny fanameloana voalohany tokony hisy eo dia ny fanameloana
avy amin'reto conférence des évêques ny fihetsika fanapahan-kevitra irery noraisin'ny monseigneur Audin Razanak'olona raha ohatra noraisin'ny irery de zay mahatonga ana ny teny hoe zaza saina Andriamatoa Andry Rajoelina ary tia no zazabodo na ho zaza saina takazy ny malagasy asaingy zao misy ny fandaharana ndao sahy manazava ny sain'ny malagasy mametrapetraka ny tsara ny zavatra misy hoe tsy zany no izy fa ny tena marina matahotra mafy ary matahotra fadiranovana ny fanapahan-kevitry ny eglizy tsy izay zavatra tapaka tany amin'ny kolisy sy tany amin'ny lalana tany hoy aho tamin'izany andro didadida gery Andriamatoa Andry Rajoelina hoe io ny papa fa tonga izy ny nanafatra azy voalohany indrindra aloha zay de lainga alohan'ny nahatongavan'ny papa de voatery nanembotra satria tsy manan-kolazaina izy par rapport amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina nandinika distance izy de rehefa complète ny information complet ny renseignement zay vao nanapa-kevitra izy hoe ho avy amin'ny fotoana tahaka an'izao zany hoe ny papa zany no nisafidy hoe fotoana ohatran'izao no ahatongavany fa tsy Andriamatoa Andry Rajoelina no nanasa encore moins ny organiser ny fahatongavany Andriamatoa Rajaonarimampianina no nanasa ny papa tamin'ny androny izy teo amin'ny fitondrana samby nahita an'izany tsika rehefa izy nakany amin'ny Vatican ka voaraitany izy sy ny fianakaviana keliny iteo indrindra nefa ny fotoana nanararotan'ny papa filohan'ny eglizy katolika eran-tany nitenenany ireto pretra amin'ny momba ny politika sy ny fandraisana andraikitra ny amin'izany hoy aho tamin'izany andro ianao moa zany le Andry Rajoelina de faly ianao andray an'io papa io fa hitanao tsara ny bala ny paingotra ny tsindrim-peo apetraka io paparay masina io satria anisan'ny papa ny teny mahitsy ary tsy mahay mivilivily izy io raha ny fahafantarako azy amin'ny ety ivelany ka teo indrindra Andriamatoa Andry Rajoelina ny traingo sarotra ho an'ny papa ny désavouer ny archevêque satria manana argument mitombina tsara mihitsy ny archevêque Audin Razanak'olona na ny monseigneur Audin Razanak'olona hoe ianao mihitsy no niteny an'izao na natateraka sisany natao kanefa na izany na zany tsy voatery hoe rehefa miresaka amin'ny Paul Rafanoarana koa ny archevêque monseigneur Audin de midika zany fa nandray anjara tanteraka izy tao anatin'le mety ho famonoana mazava be zany le dikan'le teny hoe aza vonoana fa sambory izahay mihitsy ary eo no ahafantarana hoe tena akaiky ny saina sy ny molotra ny teny na vava miteny anireto malagasy amatapitrisany Andriamatoa son éminence Audin Razanak'olona satria izay mihitsy ny fanirian'ny malagasy amatapitrisany hoe samborina izy ro lahareo ary tsaraina ary miditra any tsy hafa ary ho alain'ny fanjakana daholo naiza misy fananany eto ambonin'ny tany indrindraindrindra ao a Madagasikara izay no fanirian'ny vahoaka malagasy hoe sambory zay le mahatonga an'le fitenenana hoe tsisy tafatsoka eo io zany tsika no mivoaka ny resaka hoe aika misy olona mahafantatra tsara hoe inona ny tena fanirian'ny malagasy ary nefa ny
ny statut amin'ny membre ny Église catholique ny Ray aman-dreny io dia matahotra mafy Andriamatoa Andry Rajoelina. Averiko foana le niteneniko hoe takany akoho voakapoka izy. Fanareo le voakapoka tonga de fanina mihitsy. Tsy tafaverina ambonin'ny tany, mbola mikipilipily ny tongony, ny masony gilagila teo amin'ny hitantsika tamin'ny sary iny, en fait fanina izy satria mafy loatra angambany ny frapy nataon'ny cardinal tao, ary ny olona ohatran'ireny manko no mahavita sy mahasahy miteny Andry Rajoelina amin'ny fomba mahitsy, amin'ny fomba mihaja, ary tena tsy tapiny. Raha azony natao no misambotra amin'ny monseigneur, raha azony natao no misambotra amin'ny cardinal, raha azony natao no sambotra ny nonce apostolique, dia nataony zany fa saingy zao malemy sy farofa izy eo anatrehany fatanjahany Église eo amin'ny sehatry ny firenena, ary indrindra ao anatin'ny diplomasia eran-tany. Anisan'ny diplomasia enoana, ary ekena, ary ajaina ny tenin'ny Papa Ray Masina rehefa miteny izy na public na dans les coulisses. Ce qui est terrible pour Andry Rajoelina, vu ses capacités, vu plutôt ses incapacités, à peine s'il arrive à décortiquer les faits et gestes de l'Église par les mots qui sortent, par les phrases annoncées sinon émises. Il a du mal, faute de bagage intellectuel, faute de parcours assez fleuri, moins loti qu'exige le poste, sinon le statut dans lequel il s'est aventuré à prendre par la force. Disons fou le firenena malagasy. Ao anatin'izay le resaka hoe anisan'ny diplomasia enoana sy ekena ary tanterahana. Vitsy zany tena vitsy zany enoana, ekena ary tanterahana. Feno ny teboka telo ao anatin'izany hoe ny baiko sisany tsy ataon'ny Papa, fa rehefa ny Papa Ray Masina no miteny dia matetika miondrika sy manaiky ary mandoalika izao tontolo izao, satria anisan'ny diplomasia matanjaka ary tsy azo ivalovana ny diplomasia religieuse na hoe diplomasia ny Vatican. Ary izay zavatra izay tena atahorany Andriamatoa Andry Rajoelina. Kanefa na matahotra ianao na tsy matahotra, dia izao ny zavatra lazaiko anao Andriamatoa Andry Rajoelina. Rehefa lasa iny dia tsy miembotra takany efa nazavako anao hatramin'izay hoe la haute diplomatie, c'est comme vous démarrer un tank. C'est difficile de se mettre en route, de le mettre en route. Mais quand ça commence à avancer, quand c'est démarré, c'est difficile de l'arrêter après. C'est ça la haute diplomatie. Si ni haute diplomatie, dehors ny diplomatie tsotsotra. Tsy fiteny aloha zany hoe haute diplomatie zany, aloha azavo zany. Fa ny haute diplomatie tonga dia mametraka ny hoe cercle ambony ary avo leta, pour ne pas dire hoe any amin'ny faratapony. Rehefa io miainga dia ninona motifa rehetrarehetra, tsisy zavatra motif tsisy zavatra excuse ankoatran'ny vita amin'ny mission, tanteraka amin'ny mission. Zay no mahatonga an'izy
tsy mba miteniteny foana izany mpamparay masiny zany. Fa io rehefa lafo io, de lafo io, ary tsy mijanona io, raha tsy tanteraka sy vita araky ny fomba mieritreretana azy sy ny fomba anaovana azy. Zany hoe, parenthèse kely tokony hieritseritra manko tsika malagasy hoe ny superstructure mieritseritra hoe izao no lalana amin'ity bandy ity, satria fahavalim-bahoaka. Ny teny manko izy hoe fahavalim-pirenena tokony iraitsika sy ny karazana, tsy tsapany nefany, tokony menatra le ry teny an'izany fa le ry ny fahavalim-pirenena voalohany. Le seul qui représente Madagascar, qui est là devant le peuple, qui regarde et qui suit, tsy menatra akory le bandy ity, me tsara velatsy ity bandy ity, le ry ny fahavalim-pirenena voalohany. Miaraka amin'le ankiray sy le sipa anankiroa. Lalatiana Rakotondrazafy zany teneniko io. Le ireo no fahavalim-pirenena voalohany de tsy menatra. De iao zany le izy hoe ny superstructure, ny haute diplomatie efa mieritreretra an'izay hoe non, tokony ho vita ity bandy ity, mena ny élément idina ny robinet ato, idina ny robinet ato, créena ny zavatra ato, fa zao tsy maintsy misy ny fangatahany malagasy. Ianao malagasy tsirairay, ianao malagasy vahoaka tsirairay, manatanteraka ny sitraponao, fa rehefa ianao koa ny tsy anaiky, rehefa ianao koa ny tsy andeha angataka ny sitraponao, ametraka ny sitraponao hoe tsy mila an'io intsony zay, de zao ny zavatra teneniko anareo hoe n'inona nataon'ny communauté internationale leo, n'inona nataon'ny Vatican, de za miteny anareo fa tsy mialo io. Tsy maintsy mifandray ny sitraky ny aty ambony sy ny sitraky ny any ambany, de mifanena, de manome effet volcanika, zay no mitselatra amin'le afo, fa rehefa ianao ny tsy ho avy, de ianao ihany ny hijaly eo, ianao vahoaka malagasy ihany ny hijaly eo, afaka didiny io. Ary ny zavatra mahatsiravina ary amin'izay fotoana izay de any amin'ny salon any ny olona no miresaka eo ampisotroana champagne na cognac na whisky single malt 25 ans d'âge hoe tsy de mahavoly le vahoaka malagasy. Fanakaiza daholo ny intellectuel malagasy, sakaletaka daholo, ils ont même pas le courage d'animer, d'intervenir, d'entamer des propagandes négatives à l'image de André Rajel. Ils sont passifs, ils sont inactifs. Variana amin'ny taim-bava fotsiny hoe tsika tsy matahotra, tsika zao. Fa ny intellectuel mihitsy mandrotsaka zay le hoe mandrotra tsiro zay. Ahoana ny efficacité an'ireny les indignés reny? Misy moa no nanoratra an'izy iny fa adiniko tompoko mba averenao. Nanana ny akoakany zany teto ambonin'ny tany. Ny soratra nataony Che Guevara, nanana ny akoakany zany Lénine. Madagasikara tsy manana. Manana ny Madagasikara dia André Rajel. Zany mampalaza antsika. Fantatry ny olona tsara ny fandehany. Atahorany André Rajel io diplomasia ny eglizy io. Ary tena mbola atahorany mihoatra zany koa ny diplomasia ny frantsay. Raha ianao ny filoham-pirenena ka anontaniana ery Amasim-bahoaka ery, samby fantatritsika tsara hoe misy zavatra azo anontaniana matoa ny gazetiny mpanao gazetiny TV Plus, zay sénateur-ny André Rajel ny tompony, matoa mpanao gazetiny Vivasa ny RTM, zay Lalatiana Rakotondrazafy no mibriefé azy, de mazava ho azy fa efa lasany amin'le filoham-pirenena daholo ny fanontaniana aloha, de zay tsy azo apetraka de raha eny.
dia hoe ireto zany ny fanontaniana azonareo apetraka. Dia mengy amin'io, mengy amindreo le mpanao gazety zany. Fa matoa azo napetraka le hoe ahoana tompoko ny momba ny La Frantsa ao anatin'izao afery zao. Dia satria i Andry Rajoelina mihitsy no te hampita mesazy. Aloha azavy zay resaka zay. I Andry Rajoelina mihitsy no te hampita mesazy ao anatin'le resaka satria tsy zakan'le ry le revy. Tsy zakan'le ry le ointy clains, misala ointy safotsiny eo le ry. Fa ahoana hoy nareo? Voalaza fa misy an'le FG, Frédéric J. Ny ambassade io. Il suffit de taper sur le rue dia hitanareo izy alle banque. Voalaza hoe io zany, semble-t-il, un cerveau diplomatique, semble-t-il hoa. Zay teneny nga Paul Rafanoirana. Kanefa ny izao, ni l'archevêque, ni ce diplomate, samy tsy voantso, ary tsy hita teny amin'ny fitsarana rehefa nandeha ny revy. Tena atahorany Andriamatoa Andry Rajoelina. Anontanio ao izy dia hoy izy ahoana ny navaliny. Raha ireo, dia ry zany milaza hoe eo am-pelatanany daholo ny information rehetrarehetra. Zay, teny an'izay tsy indray mandeha indro. Ary lôjika be raha eo am-pelatanan'ny Andry Rajoelina daholo ny ankety sy ny dossier sy ny information rehetra momba an'io raha io. Donc, raha misy ny olona tokony halala hoe ireto olo reto noho ny statut diplomatikany dia tafiditra ao anatin'le affaire. Tsahany Andry Rajoelina no niteny azy nanonona ny anaran'le olona. Ary raha tsy diso aucun moment izy tsy nanonona ny anaran'ny Monseigneur Razanak'olona Odon, encore moins le diplomate français. Inona ny dikan'izay? Mila fiarovana mafy avy amin'ny frantsay Andry Rajoelina satria nahoana? Raha tapahan'ny frantsay ny fiarovana ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana vola, andoavana ny karaman'ny fonctionnaire, na ny fanekena positivement momba ny dossier Madagasikara any amin'ny sehatry ny Banque mondiale sy ny karazany. Maro manko marivo salosana mieritreritra hoe inona ny diran'ny frantsay amin'izany? Tandremo ilay olona mba manaova aloha fandinidinihana kely zay vao mieritreritra an'izany. Satria ny Banque mondiale manana conseil d'administration sy ny karazany dia ny FMI zao, izy moa ny DG ny FMI, dia jereo dia toizy ny aminao dia hitanao daholo hoe tsy ny ohatran'izao. Misy aby ny actionnaire ao anatin'ny Banque mondiale. Tokony fantatrao zany. Ka ao anatin'izay le fatahorana an'le monde diplomatique izay tsy tsy afaka raha ohatra ny fitenitenenana sy ny fanononana ny anaran'le olona ataon'ny La Gazette de la Grande Île izay akaiky ny Andry Rajoelina, ny fanononana sy ny fanoratra ratana ny anaran'olona ataon'ny Free News izay olona gazety akaiky ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Izany tenenao fa le tahotra lalipaka ary zay mahatonga manao conclusion. Ary ty conclusion ty hoa tsy anahy irery, alao azavy zay. Ary zaraiko amin'ny vahoaka malagasy tanteraka hoe conclusion na centre d'analyse zany dia singam-bolo ohatran'ity. Engany mba hitanareo. Mety tsy hitanareo akory ary. Ino? Lao dia efa mizavatra contraste. Ino? Singam-bolo ohatran'iny no mitazona ny fitondrana io. Donc, la première fois mivoaka midina an-dalambe et ce sera la dernière fois pour Andry Rajoelina.
Ary raha mitifitra eo tonga dia voasambotra eo am-pitondrana eo. Parole de Fleury. Raha mitifitra eo ka misy vahoaka maty eo dia tonga dia voasambotra. Tena miteny ianareo an'izany. Je vous garantis. Tandremo zany ry généraly. Tandremo zany ry bomba. Diniko moa ny anaran'ilay acamon défensive. Tandremo zany ry généraly kely bogos kely. Fa sao dia any amin'ny varotsy ny fody. Oe. Satria tsy maintsy andeha ny ankety avy eo izy amin'ny baiko petifiro. Tsy vitan'izay ihany. Izy amin'ny andraikitra ny logistika amin'ny approvisionnement ny grenady sy ny bala. Fa milaza ny marina aminareo aho zany io vahoaka io tsy maintsy hidiny io satria tsy ho zakany intsony ny zavatra mitrango amin'ilay firenena. Mbola zay sy tiavany landra izy ao anatin'ilay fika. Zany hoe voatery manafina tarehy, solomasony manakona tarehy, kaskety. Tsy fantatra mihitsy miditra ao amin'ilay casino. Raha ho an'ny olona tsotra, be dia be ny olona mifanena aminy eo, tonga dia mifanena, tsy mahalala akory hoe ty le ravaty bleu. Satria tena se démasquer mihitsy, il cache son visage, on va dire. Avec la casquette et les lunettes. Mazava ho azy le amin'ilay coronavirus koa dia voamaika atakona tanteraka. Zay ny fanadihadiana zaraiko amintsika mianakavy. Feny dinamika entin'izany dia tsy fotoana ieritreretana intsony zao fa fotoana fanaovana action. Matoa tsy mivokatra an'izay ny fanameloana dia miandry anareo vahoaka hanapa-kevitra hoe efa signe avant-coureur signe non négligeable zany mandeha zany. Jerena tsara ny fihetsika Ravalomanana. Tonga izy dia mihazakazaka be miseho vahoaka ary tonga dia banany mihitsy ny terrain'ny opposition. Compléry. Satria azo. Tsy maintsy manana conseiller diplomatique koa izy. Tsy maintsy manana conseiller en stratégie politique koa izy. Tonga dia mibanany ary niekeny mihitsy ny kritika sy ny observation na Fleury ary tonga izy dia niova akanjo ary tonga dia nanao bogosy nanomboka tao amin'ity herinandro ity. Tsy ilay Ravalomanana takapakapa manao tennis jean intsony ny hitanao. Fa tonga dia mivoaka daholo ny Weston. Ilay akanjo ba mena aloha mbola eo ihany. Valaka be raha. Maiza mampiady couleur raha tsy mety le izy. Tsy mety. Marina fa ambanivohitra ny tena kanefa na izany raha hafa mihitsy zany hoe tena fiaingana filoham-pirenena zany. Tsy ao anatin'ilay izy intsony aloha ianao raha ny tena marina. Fa bon, tsy fantatra izay ambaran'ny rapitso. Izy aloha no tonga dia mibahana ary tonga dia miseho. Maheno ny zavatra aty hoe ny antony singa ravaty bleu any Majunga dia misy zavatra misy hetsika manko any dia saboter ny hetsika io ny andanany any mba andamoka ny hetsika io zany. Entre autres zany zay motif officialy. Kanefa ny raha ny fahenoana ny resany eo anaty fivoriana miaraka amin'ilay olona minasa vitsivitsy. Dia miroapolo mahery eo centre de conférence io zany ao amina hôtely dia mba lasa saina ihany. Za tsy miteny hoe manohana an'ilay dinamika hiseho any Majunga izy. Fa mieritreritra ihany koa izy ny hoaviny manokana tsy misy any Andriamatoa Andry Rajoelina ary eo mihitsy ny olana ao anatin'ity affaire ity satria tsy olana ho an'ny Andry Rajoelina fa tsy ho ana Fleury tsisy akamo
Tsisy namana azo atokisana intsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Ary eo izy, ary jereo tsara anie. Lalo maso be anie lery. Be serina be le masony lery. Ohatrany hoe sanatriany izany tsy fantatro. Engany fahafantarako azy aloha tsy manao an'izany izy. Mininona kosa lazainy. Fa ny olona miova. Mety efa any amin'ny mokety, tsy haiko ohatran'izany. Fa fahafantarako azy tsy ao anatin'izany izy. Zay zany le izy an. Tsy fotoanan'ny eritseritra zao fa fotoanan'ny fanapahan-kevitra. Azonareo atao tsara mihitsy ny mangataka ny olona tadiavinareo hitondra anareo. Raha valy ny tiany mivoaka dia angatao. Je ne serai pas contre. Zay ny sitrapon'ny mivoakako. Na dia manana mangidigidy tsy mety aminy ary zany. Ngazavahoaka. Olon-kafa zay tianareo vahoaka. Nareo no mahatsapa ao. Mangataka nareo. Hoe ianona, ty efa navita betsaka. Tao anatin'izao an'izao, misokatra ihany ny masonareo. Mahaiza koa mifidy ny olona ho alaina raha sao mifidy ny manganana. Dia efa miteny azy zany. Fa raha misy koa diktatera enjana dia tsisy ohatran'izany lavalomana an'izany. Soa ihany fa mbola velona ry Victor Ong sy ry misy ty député Voninahitra Eugène. Ihany mampagaga dia ry Tabera eo akaiky iny. Riry moa iny efa niataka iny. Alain Lemseza tsy fantatro hoe ao na tsy ao. Ry Fidèle Sérianitra efa option hafa. Misy fotoana itenenantsika an'izany fa izy ihany niteny an'izany. Ny fantatro fotsiny dia mety ho voatera ilay tanana ny eny Fidèle aloha rahalahiko. Fa hoa tsy miady amin'ny Fidèle ninona lazainareo. Ok. Alefako kely ty zavatra ty ataontsika fangalana tsirony amin'ny fizarana faharoa. Dia nomereo ny tsara hoe en fait quand on est con, on est con quoi. Et non. Vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages et qu'il a mélangé parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Misy moralité azo tomma eo anatin'le tenin'le humoriste ty hoe raha sorona anatina ville anankiray ozy izy ny con. Dia mbola misy tavela avy eo. Dia anjarantsika mieritreritra zany a. Zay no mandefasako an'ity zavatra ity. Hoe iza ny con amin'izao fotoan'izao CEON ny fitondrana sa isika malagasy. Dia raha ohatra hoe le con zany asorona eo amin'le toerana na le ville anankiray, dia anjaranao midéfinira hoe isika ve ny con, isika vahoaka sa i Andry Rajoelina sy ny équipany. Et vous allez voir que vous allez être fâché contre vous
à cause de votre impassivité respective. Parce que la conclusion qui sera faite, si vous seriez honnête vis-à-vis de vous-même et que vous n'allez pas vous mentir, en fait, qui sont les cons? C'est nous. Oui. S'ils arrivent à nous vendre, s'ils arrivent à nous acheter comme ça, s'ils arrivent à nous traiter de la sorte, et qu'ils soient encore là depuis 2 ans, il n'est pas difficile de chercher à gauche, à droite, qui sont les cons. Les cons sommes nous. Oui. Et c'est ça qui m'a impressionné par l'intervention de cet humoriste. Ouais. Bah, il ça frappe les raisons, ça arrive comme Malagas. Les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Voilà, c'est bien dit. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voix. Voilà. On traite toujours un adulte de con. Mais finalement, c'est nous. Ici, qu'en est l'idée? Pourquoi on n'a pas trouvé des solutions depuis? On n'a trouvé que des solutions de cons. On n'a trouvé que des solutions d'imbéciles. Maître Henrik Klaveram, Saranitamk. Un con, il ne va jamais reconnaître qu'il est con. Si on reconnaître un mythe, c'est qu'il faut comme à la case, c'est qu'il mythe n'est tourné. Si vite ne femme reconnaître, c'est qu'il va tourner. Fati, on n'ose pas passer. Aller au-delà de la ligne zone. Mais non, regarde, ça y est, on n'est pas des cons. Il suffit de se mettre ça dans la tête, ouais, on n'est pas des cons, et on y va. Mais là, Abacha Seydou, il a raison. Entièrement raison. Ravider un con, Madagascar. Il y a un radiol là. C'est une équipe en 600 à vélo. Palastique, c'est un chapeau, on aime check tout. On aime les îles des fous. C'est un problème. Les femmes tiennent les amis. Ils écoutent. L'île maïtiam. Il a généré fatiti malagasy. Mana ratsy malagasy foana, mana problème dia ny fomba fitenenan'ny adalazy aloha ndraindray agressif loatra. Satria izay koa ny styleny. Tsy le style transmission-le message no tokony tsaraina, fa le essentiel am'le message ampitain'le olona mivarotra any, tsy moramora any no miteny eto isan'andro. Il faut déjà être cohérent vis-à-vis de soi-même et ne jamais oublier de ce qu'on a dit auparavant, il y a 2 ans, 3 ans de cela. Parce que si vous manquez une fois d'incohérence dans ce que vous dites, vite un autre. Monsieur le famandunduna e orzala. Raha tany Tunisie zao zavatra mitranga zao efa elo tsy teo. Raha tany Égypte zao efa elo tsy teo. Raha tany Algérie, raha tany Ghana, raha tany Malawi, Zimbabwe, Afrique du Sud efa elo tsy teo. Marina ny tenin'olona.
Ah bah ça c'est tutti. Un con, il ne va jamais reconnaître qu'il est con. Manana titsa ndraiky raisina mihitsy ny tanora. Inona nataon'ny tanora lasa izy mifandom-bera amin'ny whisky 900 000 amin'ny bouteille, 750 000. Zao moa zany efa nondralahy mihafa amin'ny whisky amin'ny jara, dia lazainy rehefa manan-karena zany ny jama, dia ny jama indray mangalatra nefa izy ny tsisy saina mividiny ino izy teo, mividiny whisky ino izy teo ino ty le whisky tsy tena izy fa frelaté, whisky frelaté ataon'ny jama, ao vao tapopohana ohatran'izao dia asiana produit dia ohatran'ny hoe whisky io, dia ohatran'ny lasa blended zany ohatran'izany. Oui, mafy letsy ny fiainana zao le filoha eto amintsika lesy ohatran'izany. Ny olona foana zany ny accuseny le vahoaka, ny olona foana fa jamais izy. Raha vola lanilany whisky isaky ny herinandro fotsiny, raha fahatsapahana sainanao isaky ny minitra ao Madagasikara ka misy problème, efa ela no tokony androso Madagasikara. Raha misy ny olona manao vavany fotsiny eto ambonin'ny tany dia voalohany Madagasikara. Zay no nandraisako an'ity fananarana ty badada kosa lesa nanaova lahy zany eny. Tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, oui, il ne reconnaît jamais qu'il est con. Vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voisin qui est con. Lui, pour nous, force est de le constater, c'est André Rajel qui est con. Il s'en a, André Rajel, un con. Façonné, jamais. Nous. Il n'a pas tort, le gars, hein. Un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête. Si vous... Il va nous pourrir la journée. Si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. Ce n'est pas qu'il y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons de l'année prochaine sont déjà parmi nous. Je me répète, oui, le con de l'année prochaine est déjà parmi nous. Oui. Efa fantatr'izao nataon'ny Ravalomanana. Fa tsy dia nakaiza akory ary managady. Raha nisy ny record vitan'ny hoe fanagadrana ny malagasy zany, dia Ravalomanana ny tompon'ny record. Tsy ny colon akory. Fa Ravalomanana. Le con de l'année prochaine est déjà parmi nous. Mais c'est vrai, artika ihany mamorona an'io. Dia rehefa voadona avy eo dia hoe c'est lui qui est con. Non, fa Ravalomanana mihitsy ny con, fa ianao nametraka azy tamin'io place io con. La journée, si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. Ce n'est pas qu'il y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons de l'année prochaine sont déjà parmi nous. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.
amin'ny lakamisy indray fotoanatsika raha tahin'Andriamanitra raha tsy manono ary mihaino sy manaraka akaiky momba ny fitsarany tsika. Ny momba ny volamena ao manontany foana nareo enquête au fond tsika zao zay ny pazy vérifiena daholo ny dossier sy ny taratasy sy ny zavatra miteneniny reto poursuivi dia ho avy ny fotoana zany. Oui, marina ianao révélation. Les comptes de 2023 sont déjà parmi nous. Oui, araka ny teneniko teo hoe itsika lizy tsy spirituel Simon Paturo fa frelaté. Misy ki frelaté no teneniko. Ok, mandra-peona daholo ary samby tahin'Andriamanitra tompoko. Veloma, finaritra